Miarabantsika rehetra manaraka ny mety ho toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy. Araka ny tenen'ny lahatra tamin'ny omaly alzay antonony no nandrafitra ny toetry ny androntsika raha ny omaly. Ho an'ny anio ihany koa dia mbola izay alzay antonony izay. Tsapantsika moa izay amin'ny fidinan'ny maripana na ny maripana ambony indrindra na ny maripana ambany indrindra dia mahitana an'izay fidinan'izay indrindra ny eto amin'ny faritry ny afovoantany. Ankoatr'izay mahazo mafimafin-drivotra ny aty amin'ny faritra avaratra Atsinanan'ny Nosy sy ny aty amin'ny atsimo Atsinanan'ny Madagasikara aty. Dikan'izay mila mailo sy mila mitandrina isika mpampiasa ny ranomasina ny amin'ireo farin-dranomasina ireo satria ahafahantsika miaro ny aitsika sy misoroka ny loza zany izay. Ny mety ho toetry ny androntsika raha pitsy vao maraina dia azo andian-javona ny any amin'iny faritra atsimo Atsinanana iny. Anorana malefaka ny aty amin'ny ilany Atsinanana iray manontolo aty ary azo erikerika vao maraina ny ilany Atsinanan'ny afovoantany dia sisan'izay saika hibalika ny masoandro. Ankoatra ny any amin'iny faritry melaka iny izay azo orana tandrifin-drahona mandra-pariva ny andro mety hitoy mandrak'alina mihitsy ary izay dia mila miomantsika any. Ny mampiavaka ny amin'ny takariva mahazo orana tandrifin-drahona araikotroka ny any amin'ny faritra Ivato-Fafito-Vinany, tandrifin-drahona kosa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary araikotroka izany any amin'iny faritra Sofia iny. Dia mitoy manorana malefaka hatrany moa ny any Ansavasy Analanjorofo ary mbola manerika ny andro ny ilany Atsinanan'ny afovoantany. Raha ny vinavina ho an'ny maripana 10 degré Celsius ny ambany indrindra ao amin'ny faritra Ivakinankaratra ao ary ny ambony indrindra ho an'ny rapitso dia mbola hitantsika any amin'iny faritra Atsimo Andrefana iny 10 degré Celsius. Raha hivoaka any amin'ireto toerana ireto ary isika amin'ny andron'ny rapitso dia tsarovindray fa ho any raha ho any La Réunion zao ianao dia hifandimban-drahona sy ny masoandro. Ny any Seychelles kosa ahitana orana tandrifin-drahona ho an'ny rapitso. Anorana tandrifin-drahona mety araikotroka mihitsy ny any Comorany dia anorana ny any amin'ny Maurice. Ho any Paris ianao balika ny masoandro any rapitso. Ho any Milan indray dia hifandimban-drahona sy masoandro. Fa raha ho any Johannesburg, Nairobi na Bangkok kosa ianao dia azo orana tandrifin-drahona dia mila mitondra elo. Dia izay ary ny mamarana fandarantsika mametraka ny veloma mandrapitafy indray tompoko.